Miteraka ahiasy ady hevitra amin'ny ireo mpanarabaovao moa ny mikasika Andriamatoa Rapetsambava ao moa ny sasany miahihany hoe sao de mba andrajoelona foana ny ambadika an'ity Rapetsambava ity, sao de mba andrajoelona no maniraka azy. Ny sasany koa dia miteny hoe sao la mba fahamarinana ny zavatra izay lazainy. Raha tsy ahivina tokoa moa ny tantara izay tsy fanadiny dia anisan'ny pomba mavaivay an'ny mpitondra teo aloha Andrajoelona moa i Rapetsambava, fa izy moa efa nialatsininy hoe efa tsy niaraka tamin'ny Andrajoelona intsony taty aoriana ary nitondra fanazavana ny mikasika an'izay ny tenany. Tato ato moa dia anisan'ny manao ampamoaka foana ity Andriamatoa Rapetsambava ity. Ny omaly ariva moa izy dia nilazany hoe ny malagasy hoy izy dia mora rebirebena amin'ny vetaveta ary ireny zavatra rehetra ireny hoy izy mba ahatonga ny malagasy tsy aharaka ny zavamisy ao Ivato. Nilaza ihany koa ny tenany fa nisy zavatra lehibe nandalo tao Ivato ka indro lazaiko aminareo izany zavatra izany hoy Rapetsambava. Araka ny teniko taminareo moa dia hoe misy vaovao tena lehibe ary tena mampanahy mihitsy, mampanahy saika ny olazaiko tamin'izay niseho tamin'ny alahady sy tamin'ny asabotsy kanefa moa zao lizy vao azoko afaka ambara aminareo dia inona moa zany. Indraindray moa tsika malagasy zany rebirebena amina resaka vetavetan'ny olona ry dia lasa anakonakonana fotsiny mba tsy hahatonga antsika hijery zavatra ny tena realité sy ny loza mazo ny firenena zany, fa resaka adalana ry izay foana moa fomba fiadin'ny fitondrana teo aloha zany rehefa misy zavatra tiana fenina na tiana takotakonana. Dia za mangavanareo aza voarebireby amin'ireny nareo fa sy avetavetan'olona any ve ny andeha andaniana ziga, fa ty zavatra raha zaiko anareo ty tena zava-doza mihitsy. Nisy jet privé Falcon ZX, jet privé turc izy io, nitondra Rusy anakefatra ary nitarika an'izany délégation zany dia Andriamatoa Mikhail Dorofeev. Zany Mikhail Dorofeev zany vice-président-na banky stratégique any Russie any, fa mampiavaka an'izy io dia izy dia olona tratran'ny sanction international, zany isan'ireo olona tratran'ny ohatran'ny voasazy zany, voasazy ny communauté internationale mihitsy na ny fananany na ny zay zavatra rehetrarehetra ataony zany dia mendrika sazy daholo, dia zay zavatra kasikasihany dia mendrika sazy ihany koa. Io Mikael io hoy Andriamatoa Rapetsambava rehefa tonga tao Madagasikara dia anisan'izay tena nafenina ary ny zavatra mampime amin'ny malagasy hoy izy dia ny hoe isika milaza miankin-doha amin'ny communauté hoy izy, nefa isika ihany manome bala hitifirana isika. Ny zavatra mampime nefa dia zao, isika firenena malagasy zany milaza hoe firenena miankin-doha amin'ny communauté internationale, dia nefa tsika ihany mame bala hitifirana antsika amin'izao zavatra miseho zao. Fa io Mikhail Dorofeev raha tonga tany Madagasikara dia faran'izay nafenina mihitsy, vitsy ny mahalala an'izany sy miaraka amin'ireo délégation niaraka aminy, satria iny andeha hamotsy vola no andehanany any. Ary zay moa ny olana amin'ity resaka hoe mpanao politika nandeha nanao dia tany Russie sy anyity, satria tena efa nisy fifanarahana vita hoe ho atao famitsim-bola Madagasikara, ary tena ho atao famitsim-bola Madagasikara, ary le famitsim-bola tsy hoe vola ho an'ny vahoaka akory na ho an'ny firenena fa ho an'ny zareo, satria kopakisasahana io ka dia any zany ny anadiovana an'izao volana drogue, vola zavatra maloto rehetrarehetra zao, tahaka ny nataon'ny Trump hoe ho alefany amintsika ny criminel rehetrarehetra tsy ilainy any amin'ny any. Zany hoe lasa fanariana fako zany Madagasikara. Rapetsambava moa dia nilaza ny mikasika iny famotsiam-bola izay atao eto Madagasikara iny, nilaza ihany koa ny tenany hoe ny zavatra mahagaga ihany koa hoy izy. Rehefa nisy io zavatra io dia tsy mba nisy na mpanao gazety iray aza no mba nilaza ny zavatra mikasika izay hoy izy, ary tsy misy mpanao gazety mba nilaza vaovao mikasika an'izay zavatra izay. Izany no anisan'ny zavatra izay tena mahagaga hoy Rapetsambava tao anatin'ny horonan-tsara izay nitondrany ampamoaka. Fa ny olana eto dia zao mafia, isan'le hoe mafia enjana be any Russie zany reo olona reo, satria raha mijery ny anarana ao anatin'ny lizy ianao dia hitanao hoe olona tsy mazavazava daholo le izy. Dia ny tena mampime ary tena mahagaga dia tsisy mpanao gazety milaza an'izany, tsisy miteny an'izany. Za moa saika niteny azy tamin'ny latsinainy fa zao moa izy voalaza, fa tsy maninona zany, efa voalazako aminareo fa zava-doza reo olona
ty fitondrany ity zany tena hoe manao zay farany heriny mandatsaka amin'ny Madagasikara any ananty antsana. Efa voalaza daholo ny amin'ny fanjakazakany karana sy ny fanomezana sehatra ny karana. Tsy hitantsika daholo fa zay olona manotohatra ny karana ny amin'ny tanàna ka nanamana raha tonga de dakanam-bava fotsin'izao no minisitra efa milelaka amin'ny karana daholo, zay miseho azy hoe bulldozer sarety 4L efa milelaka amin'ny karana daholo reo, mpanao politika milelaka amin'ny karana daholo reo. Za tena miteny anareo an'izany, nizaniza toko politika ao Madagasikara ao tsisy anavahany zany, na izy nareo afaka hiteny hoe tsy marina zany, na iza miakarana daholo na tonga an'ireo teo amin'ny fitondrana. De zany mbola miatehatra amin'ny karana reo hatramin'izao fotoana izao. Ny tiako tenenina aminareo de zao hoe mila olona vaovao mihitsy Madagasikara mila olona vaovao. Isy ny fanambarana rehefa afaka kelikely afaka andro vitsivitsy eo satria efa miketriketrika an'izany zahay aty na de niteny anareo ary za tsy manana ambition politika loatra fa na zany ara misy ihany zavatra tokony atao fa tsy vita ny fifampiresahana sy fifampandotsoana fotsiny eto, satria ny filazana ny zavatra ohatr'izao de mino fa betsaky nareo nefa matakatra an'le zavatra tiako lazaina sy ny zavatra loza zay hoateraka zany. De araky ny teninareo inona kosa raha ny tokony atao, tena isy zavatra tokony atao mihitsy fa mbola ho avy ny fotoana hitenenako anareo an'izany. Nilaza ihany koa ny mikasika Andriamatoa Alban izy na hoe babano ahafantarany maro azy ny ao amin'ny ACM. Antoko politika madio no antoko politika ny baba hoy izy ka efa tsy antoko politika madio izany raha tsorina mazava hoy Rapetsambava. Betsaka hoy izy ny zavatra mivezivezy ao amin'ny ACM ka ino Rapetsambava nilaza ny mikasika an'izay sy nilaza ihany koa ny fahitan'ny zavamisy eto amin'ny firenena. Nilaza ihany koa Rapetsambava ny hoe betsaka amin'ny mpanao politika malagasy no mivagitra vava hoy izy mba azahoana toerana, nefa rehefa mahazo toerana dia mangorokarena hoy hafatra izay nambarany Rapetsambava tao anatin'ny horonan-tsary izay nataony. Inona koa ny zavatra niseho? Isa zao ny eo amin'ny DG-ny ACM ngababa antoko politika madio zany ny antoko politika natsanganga kely iny, nefa de tena inona zava-miseho amin'izao fotoana izao? Mandeha manao va-et-vient makany a Dubai jet privé ampiasainga Kofalidaya amin'ny resaka volamena. Na io resaka fatongavana Rusy tany Madagasikara io ary manana andraikitra lehibe amin'izany ny ACM ngababa zany. Efa tsy lazaina intsony moa le fampiasana avion militaire ampiasaina amin'ny resaka civil, zava-doza tsy azo atao mihitsy zany eto ambonin'ny tany. Fa Madagasikara ihany misy an'izany de ngababa moa zany responsable zany izay antoko politika madio izy. Vita koa ny aminao aloha ngababa, vita tsisy olona azonao rebirebena amin'izany intsony zany izay olona rehetra nivarotra vava tany aloha tany de hitanareo daholo ny zavatra nataony amin'izao fotoana izao. Ngababa, Ery Clémence, Maître Yandry, efa hitanareo daholo izy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra ray tiako marihana koa de le teny Ngara Valomanana tamin'le resaka momba ny SADC. Hitanareo na mariny Ngara Valomanana le niteneniko hoe tsy normal zany fitondrana intérimaire zany, tsisy an'izany raha ny tena marina, tsisy an'izany, tsy ao anaty constitution zany efa niteneniko anareo. Fa ny olona miandraikitra ny intérim tsy tokony handray fanapa-kevitra ninona fa intérim zany mampandeha ny raharaha fotsiny sisa ny ataony. Fa amin'izao fotoana izao mantsy le izy entina fotsiny hoe intérim zay de rehefa tonga amin'ny fotoana de ho avy ny tena tompo-toerana, zay mantsy io zavatra kasaina atao io Ary Ngara Valomanana moa isany nalala an'izany zavatra zany satria iny feonany tamin'ny SADC iny nahafahany nalala tsara hoe hatraizany zavatra tadiavin'ny SADC. Ary matetika moa ianareo mpomba ny dada zany rehefa dada no miteny tsy maninona zany de zay nareo vao mino fa tsy maninona rehefa mifandraika ny zavatra niteneninay satria mba tsy ilazanareo hay nandainga taminareo ateto. Fa amin'izao fotoana izao mbola tsy teteza mita mihitsy fa mbola fitondrana tsy ara-dalàna ary manao zay faran'izay tanin'ny kibony izy amin'izao resaka intérimaire ataony izao. Zay le teneniko anareo ty hatramin'ny mpamotsy vola enjeny eto ambonin'ny tany tonga antsokosoko amin'ny Madagasikara mbola ho avy koa manaraka, mbola be de be no avy. Fa de niteneniko anareo iny zany aloha tamin'ny alahady nisy vol numéro HMZ7 836 tononoko mihitsy le anaran'le vol Falcon ZX tamin'ny alahady 25 janvier tonga tao Madagasikara tao Antananarivo.
Turka anankitelo no nitondra azy ary Rusy anankefatra ny tao anatiny. Rusy mpanao bizina sy mpanadio sy mpamotsy vola daholo ny tonga tany. De anjaranareo am'izay malala iza ny mpanao politika nandeha nakany Russie, de iza ny mpanao politika nandray Rusy ta Madagasikara, iza ny nampiditra ny Wagner, inona ny anton'izany rehetrarehetra zany. Anjaranareo ny mamakafaka tsara hoe ho an'ny tombontsoa amin'ny Madagasikara ve sa ny tombontsoa amin'ny manokana, satria tsisy olona nafatra miaramila efapolo zany hiaro azy fotsiny, tsisy an'izany. Fa misy zavatra atao matoa olona efapolo atsona hiaro anao fotsiny. Inona moa vitan'izany tokoa raha ohatra ka tena mitsanga mijoro daholo ary le tafiky reo, tsy inona ny vitan'izany fa misy tombontsoa manokana narovana atao de Wagner efapolo natsona sy fitaovam-piadiana marobe nampidirina tsokosoko. De miandry indray tsika ny valy teny aloha satria mino fa rehefa manapoaka bomby ohatr'izao de zay nareo mpanao gazety va mametraka fanontaniana amin'ny ramika, de eo indray izy amaly zay tiano avaly eo aloha fa tsy haiko aloha fa de zay ny bomba alefako aminareo androany misy Rusy tonga tao Madagasikara, nisy moa zany filaza azy. De zay koa resaka madinidinika moa nisy anniversaire ana ministra zay tao de vola tapitrisa maro n'olona nina. Olona vao telo volana mahery le olona ministra fa tena nahavita nanao anniversaire faran'izay enjana indrindra tao an-tanàna. Ono ary zalahy, indrindrindrindra ho anareo namako aty, ho anareo namako, misy namako ato melaka amin'ireny ministra, melaka amin'izay ministra zay mihitsy. Tena tsy aleo hoe tonga saina amin'izay zao ve le tolona natao taty ary zao ve le tolona nifanarahana taty. Fa rehefa tonga tany le olona tena hoe tena manipy vola amina miliara any amin'ny tokotany zay tiany hanaovana azy amin'izay. Nisy ny fandehanana tsokosoko tany amin'ny Maorisy, inona ny natao tany, ny revirevy tany, inona ny natao tany, fantatra daholo ny natao tany. Fa de zay oka zay ry zalahy, tena mba aty amin'ny tany civilisé tsika, oka ty fanohanana olona tena hanambotry fireneny ty, fa tena tafahoatra zao zavatra zao tafahoatra zao zavatra zao. Fa de ny amoteny hatsipany amin'ny manam-panahy, raha ohatra moa nareo ilelaka ihany tsy maninona zany fa mpinamana ko ny be dehibe ny olona iantefany zany teniko zany fa rehefa tsy tonga saina amin'izao zavatra zao de tsy tonga saina intsony fa zay ny teny atsipiko aminareo androany fa de mahereza daholo Madagasikara amin'ny malagasy. Ino moa ny hafatra izay nambarany Rapetsambava sy ny fahitany zava-misy eto amin'ny firenena fandeha risika hanaraka indray ny vavatsiambina izay hita tao amin'ny kronikan'ny Johara Voajanahary. Voalaza tao anatin'ny kronikan'ny Johara Voajanahary modiany hoe tsy misy na olona ambony sy ny tana andraikitra goavana teto amin'ny firenena any Andriamatoa Jeneraly Ravalomanana Risara eny Amponjany Emeritsetosika miaramonina amin'ny voafonja rehetra izy nefa mba misy efitra mendrika hafa ihany ao. Tsy ekeny mpiambina fonja ny anomezana azy efitra hafa, nanambara mihitsy ny mpiambina fonja fa mitanty izay nataony tamin'ny mpandrarahan'ny fonja ity jeneraly ity fony izy nanana fahefana. Eny samy manana ny heviny tsirairay, ao moa ny milaza fa tsara ho azy izay, misy kosa ny mitsetra fa ny kronikan'ny Johara kosa dia nilazany hoe aoka tsy fandrangitra na hifanao vava fa io vavatsiambina io ihany no manimba, io fanamparampahefana io ihany no ahitan-doza, mila makalisona isika indrindra fa ny manana fahefana. Izay mo anisan'ny voalaza tao anatin'ny kronikan'ny Johary koa dia zareo kely aminareo ampitiavana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.